Eo am-piandrasana ny valim-pividianana vonjomaika avy amin'ny senita ary ny voka-pividianana raikitra avoakan'ny tribonaly misanany ady amin'ny fanjakana. Manoloana izay indrindra dia namoaka fanambarana ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity. Miantso amin'ny fanajana ny tany Tandalana ary fitoniana ministry ny fitsarana amin'izao fotoana iandrasana amin'ny valim-pividianana ofisialy izao. Tao anatin'ny fanambarana navoaka ministry ny fitsarana Ramanantena Sonoeline nosirita mitahiry mitomboka sepanjakana ihany koa fa ireo no ahazoana miantoka amin'ny fampandrosoana. Efa samy nandray anjara avokoa ny sokadiny firenena sy tompon'andraikitra teto amin'ny firenena mialoha sy nandritra ny iny fividianana iny. Isaorana manokana ny fahamatoran'ny vahoaka malagasy fa izahay eto amin'ny ministeran'ny fitsarana dia manamafy mandrakariva fa ao anatin'ny fitandrona ny filaminana trano sy ny fanajana ny fenitry ny tany Tandalana no azahoantsika miantoka ny fampandrosoana efa nosafidintsika. Tianay ny misintona ny sainy rehetra fa ny fitsarana dia iray amin'ireo androm-panjakana miantoka ny fandriam-pahalemana ka volona ny andray ny andraikiny manoloana izay mety ho fietsika miendrika fandikan-dalàna sy fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fiarahamonina ho fiarovana ny tombotsoan'ny be sy ny maro amin'ny fampiarana ny lalàna manan-kery. Amperinasa ankehitriny ny ratsa-mangaika ny senita eo anivon'ny faritany izay amoaka ny voka-pividianana vonjomaika ary amin'ny izany miaraka miantota taratasy rehetra any amin'ny fitsarana mahefa, fitsarana misana ny ady ifanaovana amin'ny fanjakana na tribunal administratif izay andinika ireo fitarainana ary amoaka ny valim-pividianana raikitra. Koa manao antso zahay mba haneho amintsika hatrany ny fahendrena izay soatoavina mampiavaka antsika malagasy eo am-piandrasana izany ampatokiana. Marina fa raha ny tetendro nambaran'ny senity dia mety any amin'ny 5 Aogositra no hivoaka ny valim-pividianana vonjomaika tao amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ary manana 30 andro fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana amoaka ny vokatra raikitra. Izany hoe everina fa ny volana septambra no hivoaka ny voka-pividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ary andray miasa ny ben'ny tanàna vaovao.